mikasika ny tolo-dalàna fantsina ny lalànan'ny mpandrefitany na géomètre expert di alatsinainy roapolo jona izao no andinany antenimera-pirenena izany ny maraina dia hodiniana ao anatin'ny azamomeratariany vomera fanajariana ny tany sy ny fitantanana ny fananantany ny ariva kosa dia hoentiny eo anivon'ny fivorimbeny antenimera-pirenena zany amin'ny vaovao fananantaniny fa pejim-baovao afatanteraka kosa dia nanambara ny holafitry ny mpisolovava tamin'ny alalan'ny filohany ny Maitre Hubert Raharison fa tsy mpanao politika izy ireo ary tsy namoaka fanambarana mangataka ny fanafoanana ny fanenjehana ny senatera Lilyson René. Tsy manao politika ny holafitry ny mpisolovava ary tsy namoaka fanambarana mangataka ny fanafoanana ny fanenjehana ny senatera Lilyson René hoy ny filohany holafitry ny mpisolovava Maitre Hubert Raharison nosoritany fa fanambarana tamin'ny anaran'ny mpisolovava Rakotoson aja sy ratoandromanana Lilyson manokana no nisy. Holafitry ny mpisolovava na ny barreau de Madagasikara dia tsy manao politika fa miandraikitra ny fitantanana ny asa-piarovana eto Madagasikara. Faharoan'izany raha misy ny fitenenana amin'ny anaran'ny barreau de Madagasikara dia ny tenako batonier no tokana afaka manao an'izany fanambarana amin'ny anaran'ny barreau de Madagasikara izany. Eto zany zay dia manambara fa ny barreau de Madagasikara dia tsy nanao fangatahana mihitsy fanafoanana ny didy fampisamborana ny senatera Lilyson René. Tsy nanao zay fangatahana tamin'ny filoham-pirenena fanafoanana an'izany didy fampisamborana izany. Dia tsindrinay mafy. Avocat anankiroa tamin'ny avocat arrive eto Madagasikara no nanao ny fanambarana fa tsy ny barreau de Madagasikara. Ny barreau de Madagasikara no zany dia mahafantatra ny lalàna ary manaja ny lalàna sy ny didy aman-dalàna moa zany. Tsy anjaran'ny barreau de Madagasikara mihitsy no mangataka fanafoanana didy na mangataka fanovana na fanitsina samy hafa amin'izay fanapa-kevitra raisin'ny fitsarana ao anatina famotorana. Fa zony ny fitsarana manontolo sy tanteraka no manao ny mandray ny fepetra rehetra izay hitany fa tokony horaisina anaovana fanadihadiana mahakasika eloka iray. Laza ihany koa ny filohany holafitry ny mpisolovava fa hisy ny fepetra horaisy ny filan-kevitry ny mpisolovava manoloana ny fanambarana nataony Maitre mpisolovava Rakotoson aja sy ratoandromanana. Miantso ihany koa ny filohany holafitry ny mpisolovava mba tsy hivoaka amin'ny antotan-taratasy arovany. Ary nampatsiahy Maitre Hubert Raharison fa tsy miaro ny mpisolovava manao politika na mivoaka amin'ny iraka tanterahan'ny mpisolovava ny asa fiarovana.